Nivory ny vokon'olona indray mandeha ary teo ampamaranana ny fivoriana dia niteny lahy antitra anankiray, zaho izy dia misaotra indrindra anareo izay nangalatra ny mangazoko tao an-tsaha tao, fa ny zavatra izay nataonareo dia tena nampitombo mihitsy ny tany voleko, satria ny tao mangazo anankiray izay nongotanareo dia nitapahako 3/4 dia naveritry natsatoka andray, fa amitra ny fisiny ny mpanao alabotry dia mampitombo halavana ny lelana angadiko. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Romanina 9:9 tapany voalohany.